atolotry ny etsika tantsoroka covid-19 ho anao. Vita Sedra. Tantara vokarin'ny coalition des radios de Madagascar. Vita Sedra. Fizarana fahaefatra. Manahoana ianao raprizy akory madama, ia maratsy madiso. Fanga dia tena niova mihitsy any tsy tadidinao e. Na dia nisy inona aza ve dia somary sory aloha ilay harotava azafady. Ohatra ny tsavo avao amiko zany endrika eo zany. Iha re Zoary anabavan'ny Jonasy any rety e. Io dia hodinao tsy fantatra. Aiza re zany e. Adimy sady angareny fahiny reny e. Matimaty tamiko ery. Zao ka marina zany. Oka rery Zoary ny lasa homba ny lasa. Efa tsy anjarany atsika. Sady efa samy magnana ny fiainany tokoa nge zao. Anao zany ilay niresahan'ny olona hoe vahiny ao amin-drasazy. Mba miparitaka aingana kosa izany vaovao momba nifatongavako izany a. Eny izany vahiny rasazy. Amin'izao andron'ny coronavirus zao ve ianao ry Zoary dia mbola mahavita mandeha lavitra ihany. Toa hoe avy any Antsinana hony raha tsy diso aho. Fa nga dia zavatra tsy afaka mandro mihitsy zany. Tsy aferanao kosa izany re raprizy a. Isoratra anaranao amin'ny boky mbahiny ange za président e. Na izany aza koa tokony mba ho fantatra ihany ny atondehanao nakanesanao aty Ambanirahona. Misy mamariparitra ho ny taninay dia tsy maintsy no dia tia mihitsy aloha anampiny anadako ikarakaran'izany. Eka, mazavy zany e. Oka aloha alaiko ilay boky. Azafady re Zoary fa mbola mikorotandrotana ny ato amin'ny braoko a. Vao avy nandama adina ankizy lasa adin'olon-dehibe manko ateo. Nanao fampitataigna ny tany malalaka tany ny ankizy dia tsy nahatanterasy ny ankilany. Raikitra aloha ny adina ankizy. Niditra ny olon-dehibe dia nisavoritaka ny tagnana. Na dia natsona aza mpitandro ny filaminana da tsy mbola nilamina mihitsy. Voatery nalamina teto amin'ny fokontany. Samy nomeko teny mafy mihitsy ry zareo roa tota fa samy misy mahay manindry fo aby. Fangamora be. Oay azafady, ny président mako e. Angamo tsy hoe mbola tokony samy anajany fiobonana etranony any ny tsirairay. Tsy tagnana ankizy fa leo mihiboko e. Vokatry ny fiobonana daholo ange zao no mahatonga an'izany disadisy zany e. Marina aloha fa ny ankizy ve ho tananao hijanona ohatrany tokoa fa na izany aza tompona andraikitra kosa ndray aman-dreny tsirairay mba hisoroana ny olana mety ateraka izany. Ka le disadisa koa nge mifangaro daholo ny alahelo tsalevina rehetra amin'izao covid-19 zao e. Ny alahelo tamin'ny fanampiana tsy azo, ny fisongonana teny ampilarana vary mora, ny vatsony zaraina tsy tonga tany amin'ny tokony hisitraka azy, ny tsy fahafahana mandeha miasa manao ny raha andavanandro. Mipoaka ho azy ny ady fa zaraza nisy adina ankizy e. Akekena zany ny andro-sareoko. Dia mba soraty amin'izay ny anarako président fa iny tsy vohisa vary tsony hangambako. Ampitombona ny fatrambararotsaky raha isakafo aty aminay Zoary e. Homeo ary ny karapanondronao aloha azafady. Ity. Misaotra. Fa hony tokoa. Fa inona kay no makotikoti ny olona amiko. Everiny olona ho vahiny atao tanàny roky dia atahorany hitondra coronavirus aty. Efa tsy azo atao tsony manko zao no mandray vahiny araka ny fagnentanana ataon'ny mpiasan'ny radio sy ny tele aty aminay aty. Dia izay no mahakody ny olona. Ka vahiny avy tandafy nga mo ty zatiny dia ataon'ny olona an'izany président. Tsy nitaingana roaplanina koa nge asa tsy vazafa zanatany eto e. Dia asa rô. Avy any amin'ny faritra hafa fotsiny dia nody. Ary inaiza zany ny havana? Tsy dia alalan'izany Ambanirahona ry Zoary a. Rehefa olona tsy mipetraka eto dia vahiny izay. Sady fanampin'izany koa anao mipetraka ao amin'ny rasazy. Atahoran'ny olona koa ny mpiasan'ny fahasalamana fa reno no mitondra ny tsimokaretina satria mifanerasera amin'ny marary any amin'ny toeram-pitsaboana sy hôpitaly rehetra any. Dia vao mainka mitombo ny ahiahan'ny olona. Dia tsy mba misy manitsy kosa ve izany fiveran-diso izany? Fa mba inona aloha no lazain'ny hainao manjery aty aminareo? Tsapako ry Zoary fa misy radio sasany mamafy hevi-diso ho an'ny vahoaka. Zay taronony dia ohatra ny teny masina ery. Kanefa indraindray misy tsy mandeha amin'izay laony mihitsy ny zavatra lazainy. Fa na dia hoe demokrasia azo andradradradrainy. Maika moa fa misy ilay lalàna mandrara ny fidiran'ny mpiaino mivantana amin'ny hainao manjery dia manjaka tokana ny plaza e.
tsamba misy afa-tsy fandrarana aza mivoaka ny trano hoe aza mandrehoko amin'ny tagny vao maika ataon'ny olona le izy satria tiany ny fantatra ny vokany. Miakina amin'ny tsirairay re iro Bernard za kosa aloha mahita hoe misy ny radio tena miasa tena mandefa vaovao marina sy maro-potitra ary tsy manadino ny mpiaino mandritra n'izao fotoana fiboana zao. Sika nge malagasy tsy mino maty raha tsy avy mandevina ary lela izay nao teo hoe manjaka tokana amin'ny plaza vaovao misy ihany koa ny olona tsy mahay omena micro ka zany mihitsy raha dia hoe demokrasia aza veritsika fa tsy fitiavana antsika fandrarana kanefa tena mahasoa azy zany. Facebook zao tena miresaka olona be mihitsy ny fanehoan-kevitra samy miteny izay tiany tenenina anika lasa mahaliana ny rehetra manaraka izay vaovao mafanao. So ihany aloha fa misy ny cybercriminalité mijery an'ireo mpanely tsaosy tsy manaja olona tia honono sy tsao tia koa moa dia tena tompony raha tsika malagasy manaraka an'izany raha fanitatra daholo. Zao rery Zoary tokony atao mizany karantaina na tokamonina ianao satria tsy afantatra izay toe-pahasalamagna ao. Eny zany fa rehefa voasoratra nanarako aloha dia avelao andeha ka misaotra anao nandray teniko farany hoe tsy mitondra tsimokaretina. Manajary ny fandaminana Zoary fa raha samy anao izany daholo ny olona mpivezivezy rehetra dia tsy maintsy hiparitaka ihany ty coronavirus ty. Tsy ny virus ange no mivezivezy fa isika no mitondra azy mivezivezy miarabanareo tompoko lasy tompoko vavy manaraka tsy tapaka ny onjam-peon'ny radio feo be lanitra manasanao ary anaraka ny vaovoatselatra rehefa naraha-maso akaiky sy ny tsabony ireo olona tratrany coronavirus tao atapy-tanàna amin'ny fianaratsoa dia voamarina fa nisy ny efa sitrana soamatsara ihany koa rajonary le rangana rary nahina ho voan'ny coronavirus tao amin'ny fokontany Ambanirahona quartier ambany atsimo. Raha ampatsivina nareo mpiaino dia nampisamahotaka ny iray tanàny ty rangaty satria nahitan'ireo soritra retina mikohaka sempotra tamin'izay fotoana izay. Ny président fokontany nampiantso ny hôpitaly ary nitondra azy aingana anaraka fitsaboana. Araka ny vaovao maro-potitra voarainay tamin'ny lehiben'ny hôpitaly tao Ambohitsoa dia tsy nitondra tsimokaretina coronavirus io marary io rehefa nandalo fitiliana. Nolazaina ihany koa fa retitratra no nahazo io marary io. Efa nanaraka fitsaboana araka ny tokony ho izy ary nisy aza olona tsara sitrapo nanampy azy. Amin'izao fasitrana an'izao dia miantso ny fianagavian'ity rangaty ny tompona andraikitry ny hôpitaly mba haka ny havany satria efa tsy misy atahorana ny amin'ny toe-pahasalamany. Nanao antsoavy ihany koa ny italian'ny hôpitaly sy ny mpiara-miasa aminy mba handraisan'ny fiarahamonina andraikitra amin'ireo marary mila fanampiana sy fanohanana fa tsy hanilika sy tsoaka andraikitra toy ny natao tamin'ity marary ity. Tsy tokony atao olana eo amin'ny fiarahamonina ny fiverenan'ny marary toy izao eny anivony eny satria olona mitovy aminao izy ny italian'ny hôpitaly. Nanantitrantitra izy fa naharetin'inona dia tokony hoentiny eny am-pitsabo hozahana sy araha-maso daholo ary hositranina fa tsy tokony hanaovana dokotera tena. Tsy misy atahorana ny fandehanana manatana dokotera na makany amin'ny hôpitaly. Izay ara ny vaovoatselatra androany mbola ho velabelarinao ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Sitrana ihany zany le olana rary tsavoan'ny coronavirus akory afaka ihany zany ihanona mama Allo manimanina letsy dia mba manantso bonera ialy ihany ty ry dadatoa mbola lasa niaraka amin'ny dadanay ihany ny to Zoary fa ty telefona ty mbola ny chargena dia adiny teto. Azafady ary niveriko fa izy ary nanday niantsoko. Manao daholo nareo ao salama tsara nay aty dadatoa sady faly be dadatoa. Fa misy inona rialy? Nisona nahina hoe marary ny coronavirus teto amin'ny tanànanay dia tsy avoako le ona fa retratra nahazo azy. Any an-tokotany ihany izao efa mivoaka aby nona fa tsy haniboka tsony. Tsara kosa izany vaovao izany fa ialy koa anga zao andeha hivoaka any. Fa manina ry dadatoa saika hijery izay atao nonany mihitsy io izaoko. Manaova kasibosy sy fantatra izay olona marary any ka izay vao tena mindra. Marina izany dadatoa fa tsy misy marary izany eto an-talanako. Le kasibosy eny mahasepitra le elanela ry dadatoa tena enjana. Manaova ihany aloha dia tapahako ty fa efa ho lany ny krediako
mba saivy miantso ange ny toanao rehefa tonga eny ary fa veloma dadatoa mampamangy aho mampamangy aminjareo jiaby any dia azadiny manao kasibosy sao dia tsy asa ilay tompona ndraikitra ry Jonas fa antsoira misy numéro any aminao a ohatra n'izao foana fa azarany zareo ato fa roko marina mbola tsy zatra kefa tamin'ny valo angentsika ny tonga teto araka ny teny nomeny dia maninona izy ny tsy manaja fotoana ka zay ny vokatry ny coronavirus ry Zoary a za jatra n'le fem-potoana lava be tsy ny asa fa mijanona trano dia tsy rototra tsony amin'ny asa ataony to mbola manoka foany Zoary zany efa ty amin'ny birao angentsika izao mbola tia atoro mihitsy ala ny foazonao inika zava-maneno ny olona tao ambadikintsika tao koa nataony ny tatatata be asangara nisy inona taona nisy inona ahoana ary ho ano ahafahantry Jonas miara-monina amin'olona manao fihetsika ohatran'izany faly hoany ny olona fa tsy hanisy coronavirus zany akory tao an-tanàna sady tsy manao an'izany ireo amin'ny andavanandro ka agaka makoko lasa tsy mifampatokontsony mihitsy ny olona hatrany aminay io vo misy merona hoy izy ianao dia mitsoka ny olona marina fa tsy tokony hifampatoko tokoa kanefa ny antsika izao ato amin'ny birao-mpanjakana mbola mifanakaiky tsy misy elanelana ray metatra akory ny seza tsy misy fanasan-tanana akory ao ivelany ny tompona ndraikitra vitsy ihany no manao saritava mba moramora aloha ty vavanao ry Jonas maninona ny olona nga faly aminao raha ion'io zany fanankanana izany sady efa matsiaro afaka koa nge zao ny olona rehefa naheno hoe tsisy votsony fa ngama misorotra eny amin'ny tareo hoe iza no mitondra ny tsimokaretiny zao dia vao maika mahazo vahany io tsimokaretiny io satria tsy mitandrina tsony ny olona navela ny arotava fa dia samy manao zay tiany misy aza mifamihana sy mifanoroka mihitsy nefa mbola tsy nambara tamin'ny fomba voisaly akory hoe vita ny amehana ara-pahasalamana tena mahatahotra ry Zoary tany asinina manko lazaina fa tsy misy olona vontsony kanefa taoriana kely lasa nisy olona maromaro vonindray ny olona efa natao fitiliana hoe sitrana dia miverina maharary indray atahorako toy izany koa ny trangaty amintsika nakazaro ianao zao ilay tompona ndraikitra tao amin'ny birao ato tsy mbola variana nanao fety fantany tsara fa tokony hiasa izy koa fa io zany rehefa asaina tsy miasa menimena asaina miasa megnimegna tsy andro izay fotoana hijanonana tsy hita be ny any rery Zoary dia miaritra ny fahatsapahatena niditra ny birao zany ko eo aloha anao fa hivoaka ny ivelany aloha hifoka sigara za koa to tahaky ny nda andeha hitady toeram-pivoahana oka aloha fa hoana intonga iny le olona andrasantsika aikosako mandrosoa madame Joséphine efa nanasa tanana tamin'ny rano savony tetsy aloha ve kay dia mahazao toerana ary dia azafady fa somary miataka kely noho ny mahazatra antsika ny seza eny tompoko ka inona no azoko anampiananao azafady indrindra raha sazy manelongelona anao anatin'ny asa tsy manaka tonga tiaka ny hevitra momba an'le vaovao an'le olona sitrana avy any ambany atsimo iny kay mbola misy andreo mba raha tonga amboniko madama ary misy ny dokotera mpitsabo sy ny lehibe mpitatana ny hôpitaly ka reo ro olona tokony hovonjenao angamba amin'ny mampanao gazety ianao satria reo ro tompona ndraikitra voalohany amin'ny filazana aminareo izay tokony ho fantatrareo tsy afaka mandingana ny rafitra tanatohatra kosa aloha efa avy nakany feondry zareo mihitsy aka efa nandefa fanambarana avy amin'ny lehibe any hôpitaly tamin'ny radio ihany koa fa mety misy fandraisany amin'izay ihany angamba saika anontaniako anao raha sazy na rano marina kokoa mahakasika anao manokana mihitsy dia aleo tsoriko aminao madame Joséphine fa efa leo nienjiky ny fiarahamonina ka everiko fa mila mitandrina be mihitsy amin'izay fihetsika rehetra ataoko agnatin'izany ohatra ny mety ho fandrenesana ny feoko ao agnatin'ny radio aza matahotra ianao raha sazy Baovola ny mba hanazavasain'ny mpiarahamonina kokoa aza ny tanjoko amin'izao fandraisam-peo kaseko atao aminao izao kay moa fe ny aza mbola raisina aloha ny feoko amin'izany
fa momba ninona soa hoe zany ro tena tianao atongavana raha sy mahadiso. Mbola tsy nandray aka ny fitaovana fandraisam-peo ko aza mbola atao anaty kitapoko. Mbola miandry finosana ihany koa mba fiarovana amin'ny pitodrora fa miandry fakataovanao avo afaka mandray feonao. Fa resaka momba ninona aloha tena tianao fantatra e. Ay, momba an'le olona ina hoe voan'ny coronavirus tao ambany atsimo iny re. Nampisafiritaka ny olona tany Ambanirahona manko izy iny. Kefa manana toetra mora taitaitra zay mihisy koa ny olona ao Ambanirahona ao e. Na zavatra kely tsy misy antony de efa mampitangorona. Avy eo indray ny olona tsy nahita ny tena zava-niseho ihany ro mangizingizy ohatran'ireny de efa nahita reny. Angany ao Ambanirahona ihany fa saika sika malagasy sasatsasany mihitsy manana an'izany toetra izany e. Ka zao le resaka e. Eny tompoko. Narary le rangahy tsasambany io efa pikohaka matetika rangahy io de nalaikohomana hony de niavizana sy nahia. Sa nahatorotra n'le kohaka de sepotra sy ateo. Fefa mahazatra ny vady aman-janany ihany nge mahazo azy io fa vao tonga le manana hevitra demony laza fa sao de coronavirus ro mahazo an'io vadinao io. Toy izany koa manko ny voalaza fa soritra retin'ny Covid-19 de niahiahy le ramatoa vadiny de lasa nampandreny havany ary natahotra sy nihorohoro mihisy any. De tena zany tokoa ve nampitsoka ny havany rasazy? Teo alohan'ny tahosany de hoe ifindrany ny aretiny fa ny loza de ny tahosany nge de horofona ho agny amin'ny hôpitaly hotiliana ihany koa. Zay ny tena nampatahosandreo zay. Fantatrindreo tsara manko fa tsy maintsy misy fagnadihadiana tao amin'ny marary hoe izy aby ny olona fampikasokasoka taminy de zay ro nampitsokan'ireo olona marobe reo. Sokonany fa tsy coronavirus ro nahazo an'le marary fa aretina hafa. Eny ary sitrana soma tsara zao iny olona iny ary efa nanao fanambarana mihitsy aza ny lehibe any hôpitaly. De nitsahatra koa ve zany le tsao mombanao hoe voan'ny coronavirus ny ianao. Misy raha latera. Fa hoany e. Na tsiaro afaka tanteraka mihisy ny mponinao Ambanirahona vao naheno an'iny fanambarana iny. Ny vadiko aza de niantso am'mihisy hoe nisy nanao balina mihisy iny hoe. Dene mba faly aloha fa tsy amitebiteby koa zany. Nisy nandrahonao faty mihisy any madame Joséphine tamin'ireny fotoana regny. Zany so ihany ny vadiko fa sady vaventy ro ranjanany ny sady agent de sécurité koa mo ro asany e. De isy ihany ro niaro ahy. Fa nga kosa ny zandary tsy nandreny ndraiky ny kosa e. Sa tsy nametraka fitaraina nareo? Everiny zandary koa zavatra maivagna angambo zany ka. Ny raisiny fotsiny fitarainy anay de tsy navelany ho raisina zay antso miafiny. Tsy mba nisy fepetra ny raisiny akory mba hierovana ny ainay fa de tokony ho any amin'ny hôpitaly hoe ro mandray andraikitra momban'izany fa satria mpiasan'ny fahasalamana aho. Ka mba tavaverina tamin'ny lohany amin'izay hoe ary ve zany ny fiainanao rasazy a? Ampahany ihany e. Mbola matahosahy ny mponina sasany amin'le hoe mpiasan'ny fahasalamana ka mifanerasera amin'ny mararagny amin'ny hôpitaly. De matahotra izy na de efa lefy aza ny tsaho e. Ary le jerena koa aza nge ny salanisy aty amin'ny hôpitaly de visy ny apela ny sana de niteraka taty amin'ny hôpitaly rehoaragna amin'ny salanisa talohany tamin'io nisian'ny Covid-19 io e. Matahosa ho ny apela nge de ovo nefa de efa niangarana mihisy ny areo fa de nomena fiara hitaterana ny mpiteraka aty amin'ny hôpitaly. De inona zany ny fanapahan-kevitra ny raisinao raha mbola manenjika anao ihany ny fiarahamonina? Tsy maintsy mitandrina ka. Tsy azo atao tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Nisy fiatraikany betsaka taminay menakavy kely mihisy any iny saho igny. Zany? Fa mino fa misy andraikitra reo mpanao gazety koa ny mikaroko ny marina amin'ny zavatra tahaka an'ireny. Marina zany. Rehefa mazava ho sain'ny olona ny zava-misy marina de asakasany indray na hino izy na tsahino. Efa nisafidy tsy ny resipio moa ianao zany rasazy ka mino fa omenao alalana ihany amoka ny hevitra sasany ao amin'ny radio sa misy olana indray le izay ka. Natolotsy ny etsika tanytsoroka Covid-19 ho anao teo Vita Sedra tantara vokarin'ny coalition des radios de Madagascar. Vita Sedra